Kristy ery sy fahendren'Andriamanitra. Manasanao anaraka izany lohahevitra izany. Miaraba antsika rehetrarehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika, ilay mampiray antsika, ilay mampiona antsika amin'izao anio izao. Andeha hifanofahofantanana isika rehetra. Tononona aminao sy ny ankonanao hatrany ny fiadanan'ny Tompo anjaka ao am-ponao. Andeha ry araka hivavaka isika. Rainay eo izay any an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao. Pisaotranao indray izahay, noho izao fotoana sarobidy izao, izay andinianay ny teninao miaraka eto. Mamelany elokay, ary aoka ny fanena masina no hitarika anay, ampianatra anay, izany teny izany aminaran'i Jesosy. Amen. Andeha ny andinina tao tadina trany no iarahantsika manao. Ny Korintianina voalohany, toko voalohany, ka ny andininy fahavalambin'ny folo manao hoe: fa ny teny ny amin'ny azo fijaliana, dia fahadalana amin'izay ho very, fa herin'Andriamanitra kosa amintsika izay ho vonjena. Mahafinaritra izany teny izany androany, dia iresakitsika ny amin'ny Kristy ery sy fahendren'Andriamanitra. Ao amin'ny Korintianina voalohany, toko voalohany, ka ny andininy fasivy ambin'ny folo, faharoapolo, fahatelopolo, faraka amin'ny telopolo, dia miresaka momba ny fahendren'Andriamanitra sy ny fahendren'ny olona izay samy hafa tanteraka ny apôstôly Paoly. Mifanohitra ka tsy afaka miara-dalana. Averiko ny amandeha. Mifanohitra tanteraka ny fahendren'Andriamanitra sy ny fahendren'ny olombelona, tsy afaka miara-dalana. Marina zany, fa tsy ny fahendrena mahay fahendrena azy akory ny hoe toerin'ny Paoly. Ilaina ny hoe olona manam-pahendrena. Fa tsy izay le fahendrena eritreretintsika izay le toerin'ny Paoly, fa ny karaza-pahendren'ny olombelona izay miezaka hifaninana amin'ny fahendren'Andriamanitra, io no toerin'ny Paoly. Tsy mahay manafaka ny olona amin'ny fahotana mantsy ny fahendren'ny olombelona. I Kristy irery ihany izay fahendren'Andriamanitra no mahay manao an'izany. Naory vakitsika ne Korintianina voalohany, toko voalohany, andininy fahavalambin'ny folo, lay andinina tao tadina. Fa ny teny amin'ny azo fijaliana dia fahadalana amin'izay ho very, fa herin'Andriamanitra kosa amintsika izay ho vonjena. Dia zao no voalaza eo amin'ny andininy fahaefatra amby roapolo. Fa amin'izay voanjo kosa, na jiosy na jentilisa, dia Kristy izay herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Voalaza eto zany fa herin'Andriamanitra izy amintsika izay ho vonjena. Fa amin'izay voanjo kosa, dia Kristy no herin'Andriamanitra. Tiana tenenina zany dia zao. Samy milaza ireo andinina ireo fa Kristy no herin'Andriamanitra. Izy no manana ny hery sy fahefana hamonjy ny olombelona amin'ny fahotana izy ireo. Ny teny hoe amintsika izay ho vonjena. Le hoe izay mino na izay voanjo, dia iray ihany izy ireo, vondrona iray ihany. Tsy iza zany, fa ireo izay miaina ny fanandraman'ny famonjena amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy irery ihany. Mitovy zany hoe isika izay vonjena, izay mino, izay voanjo. Ireo zany dia le olona manao fanandraman'ny famonjena amin'ny alalan'ny finoana, zany hoe ny filazantsara zany dia herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino. Ry mpiara-mitinika namana, tsy herin'Andriamanitra fotsiny zany Kristy, fa izy mihitsy ny fahendren'Andriamanitra. Jesosy Kristy zany sady herin'Andriamanitra no fahendren'Andriamanitra. Midika zany fa tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy no niatrehan'Andriamanitra sy namahana ny olana fahotantsika taranak'olombelona, ary izay tsy hain'ny olombelona fahana na oviana na oviana. Averitsika andeha mandeha fa mifanohitra tanteraka ny fahendren'Andriamanitra sy ny fahendren'ny olombelona. Zao no voalaza.
eo amin'ny 2:20 Korintiana voalohany toko voalohany 2:20 aiza ny endry, aiza ny mpanoradalàna, aiza ny mpiady hevitra am'izao tontolo zao, tsy nampodin'Andriamanitra ho fahadalàna va ny fahendrena zao tontolo zao, fa satria na de naseho aza ny fahendren'Andriamanitra, ny fahendrena de tsy nahatonga izao tontolo zao ahalalàn'Andriamanitra, ka dia ny fahadalàny fitoronan-teny no sitrak'Andriamanitra monjeny izay mino. Ry mpiara-midinika namana, tsara ny anamarinany hoe fahadalàna sy ny teny hoe malemy raha mamaky an'izany andininy zany tsika. Zao no hevitra tiany asongadina. Mety hevitra ny afatra ny amin'ny azofijaliana ho fahadalàna sy fahalemena ny fahendren'olombelona. Nefa ny fahadalan'Andriamanitra de endry ho an'ny noho ny olona, ary ny fahalemen'Andriamanitra de mahery noho ny olona. Ho an'ny Romanina mantsy de tena fahadalan'Andriamanitra, iverin'izy ireo fahadalan'Andriamanitra mihitsy io azo fijaliana io, kanefa tsy izany fa io everina fa fahadalan'Andriamanitra io no mitondra fanavaozana fiainany vaovao ho an'ny olombelona. Ry mpiara-midinika namana, Kristy io no hery sy fahendren'Andriamanitra. Kristy la hery hamonjy atsika ary fahendren'Andriamanitra zay hanavotana ay sy anao. Tompo aneo ombanao indray amin'ity tontolo andro ity, ary irina indrindra mba eo aminao hita mitaratra amin'ny fiainanao ny fahendren'Andriamanitra. Ombanao an'izy hivavaka isika. Andriamanitra arabe fitiavanao, misaotra anao indray zahay fa afaka nandinika ny teninao teto androany. Irinay ary mba hitondra famonjena ao anay ny herinao, ary hitondra fanavaozana ao anay ny fahendrena ao anatinao. Ka irinay mba aseminay eo amin'ny fiainanay izany fahendren'Andriamanitra izany. Tsy vitanay izany, tsy hainay izany, fa mangataka ny fanampiany fanena masina izahay mba hitarika anay ho amin'ny marina rehetra. De momba anay amin'ity tontolo andro ity, tonononay sangatanay ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.